androany eto nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy eto nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy amin'ny anaran'i Jesosy irehetra na hoe ao anatin'ity volana novambra ity sakarahantsika dia miresaka manokana tontolo ara-bola. Tamin'ny maraintsika dia miresaka ny hoe kivy ny fanahin'ny olona no lalana. Dia resantsika tamin'izany hoe rehefa nankivyn'ny olona ny fahavalo mbola iverenantsika androany atoandro any dia manafika amin'ny alalan'ny fiainana izy, ataony reraka amin'ny fiainana dia reraka ho azy ny ara-panahy. Rehefa tsy manao fa tsy maha-problème ianao dia ho kivy any ianao farany. Fa ianao tsy karazany olona maha-problème foana, fandray andro koa ianao mba manao hoe mampandray amin'ny ainy maitso ianao, tonga amin'ny fiainan'ny sasatra ianao, Jehova mpiandry ahy tsy hanjaka amen. Dia miresaka tsika hoe 80% momba ny tontolo ara-bola dia mifamatotra amin'ny toetra behavior na hoe fitondran-tena. 20% resaka fahalalana sy ny resaka hoe fidiram-bola. Fa ny resaka tontolo ara-bola dia tsy dia resaka fidiram-bola loatra ny tena izy. Hoe ohatrina miditra aminao satria misy olona idirana 50 millions fa manana olana. Ary misy olona idirana 1 million par mois fa milamina be izy mianakavy. Tsy miakanjo ny zanany mandeha milalao eny an-dalana fa tena tsy maninona mihitsy. Fa misy indray tena miakanjo be ny zanany, manao kiraro lafo be, manao sy miakanjo lafo be fa tena mikorotana ny fiainan'izy rehetra satria tsy resaka fidiram-bola ny mampilama amin'ny ara-bola fa resaka toetra. Zay resantsika tamin'ny maraina. Dia resaka koa tamin'ny fidirana faharoa hoe misy fotoana koa Andriamanitra mitondra ny mireny ranony kirita, zany hoe soron'Andriamanitra daholo ny mpiara-tananao. Ny antony dia manomana anao Andriamanitra dia lavitra be. Amen. Androany hariva dia isaky ny tontolo andro rivotsika amin'ny alahady 17 volana novambra izao dia miditra ao anatina délivrance tsika. Androany tsika efa nanomboka nahita fa misy karazana fanara lasana bavy izay tena tsy maton'olo mihitsy ny fiadananao. Ary ny ara-bolanao ny tafihany voalohany. Joba toko voalohany ary Joba voalohany. 9 ka hatramin'ny 7. Ianaran'i Jesosy. Ny amin'ny toetra Joba sy ny fizan'ny toetra azo voalohany. Ary nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba ny anarany. Ary marina sy mahitsy zany lehilahy zany sady natahotra an'Andriamanitra ka vadiny ratsy. Ary niteraka 7 lahy sy vavy telo izy, folo zany isan'ny zanany. Ary ny fananany dia ondry amanosy 7,000 sy rameva 3,000 sy omby 1,000 sy boriky vavy 500 ary mpanompo marobe ka dia nanan-karena be mihoatra noho ny zanaky ny atsinanana rehetra zany lehilahy zany. Tsy fahotana ny manan-karena. Avelo fandohany. Tsy fahotana ny manan-karena. Ary ny olona tsy mbola nanana an' Jesosy ary afaka nanan-karena be, tsy mihoatra lavitra ve ianao mpandova rehefa manana an' Jesosy Kristy. Anana be ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fanao ny zanalahy nandesy nanao fanasana isaky ny anandro ny avy isa-trano dia naniraka naka ny anabavy 3 rahavavy izy miara-mihinana sy misotrano. Ary isaky ny tapitra ny tsingeriny eo andro fanasana eo dia naniraka Joba ka nanamaso ny reny ary ny fomaraina koa izy ka nanatra fanatra dorana araka nisan'izy rehetra. Fa io Joba fandro efa nanota ny zanako ka nandan'Andriamanitra tao am-pony, zany nataon'ny Joba mandrakariva. Ary tamin'ny andro noho ny avy ireo zanak'Andriamanitra niseho teo anatrehan'i Jehova dia mba tonga teo koa Satana tafaritana. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, afitaiza ianao. Dia namaly an'i Jehova Satana ka nanao hoe avy ny zaza teny amin'ny tany ao ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika an'i Jehova mpanompo va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambony tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe moa tsy fanantenan-javatra va no atao an'Jehova an'Andriamanitra. Tsy anao va nanao fefy manodidina azy sy nanodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra no tahinao ny asan'ny tanana ka manenika ny tany ny omby manondrana. Fa injiro ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy andahoanao ny masony izy azy izy. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, indro eo an-tananao izay ananany rehetra. Fa ny tenany andro ho azy minjiranao ny tananao dia nivoaka Satana niaraka eo anatrehan'i Jehova. Ary tamin'ilay andro dia nihinana sy nisotro divay teo amin'ny trano ny zoky ramatoa izay nalasa ny zanavavy.
ary nisiraka tonga tany amin'izao baka rehefa hoe niomby ny asa ary nyboriky vavy nandrasana teo anilana dia namena azy tapoka ny sabiana ka nambabo azy ary nankizy lahy dia nasiny tamin'ny latsabatra ary izao dia izao ireny ihany no afany nandositra ilaza aminao. Raha mbola miteny izy dia misy anankiray koa tonga ka nanao hoe nisy avin'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra ary nandoro ny omby amanoso ny ankizy lahy ka nandevona azy ary izao dia izao ireny ihany no afa nandositra ilaza aminao. Na mbola miteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe ny kardiana nanao telo toko dia niroatany mamevy ka nobabony ary ny ankizy lahy dia nasiny tamin'ny latsabatra ary izao dia izao ireny ihany no afa nandositra ilaza aminao. Raha mbola miteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe ny zanaka lasa zanaka vavy dia nihinana sy nisotro dia vahitao trano zokony lamatoa ary nisy rivotra mahery avy tany an-danitra avy tany anefitra ka namely ny zoron-trano efatra dia nianjaika tamin'ny zatovo ny trano ka maty izy rehetra ary izao dia izao ireny ihany no afandositra ilaza aminao. Alasana mavy voalohany indrindra aloha dia izao hoe andininy fahavalo hoy Jehovah tamin'ny Satana efa nandinika ny Jehovah mpanoloko fa ianao tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa olona marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra ka mivadiny ratsy. Rehefa miresaka momba anao Andriamanitra dia tsy miteny izy hoe le futur mpanan-karire le fomba fitenin'Andriamanitra zany. Rehefa miteny momba anao Andriamanitra dia tsy hoe le olona anana biodinina 5 le manana société goavana be fa rehefa miteny anao momba anao Andriamanitra dia miteny momba ny ara-pananao izy. Tsy resaka ara-bola mamaky an'Andriamanitra fa resaka ara-panahy tena mena mafy be any. Tsika manko nendray lasa afamadikitsika le izy tsika maika be amin'ny resaka ara-bola fa ny mamaky an'Andriamanitra tsy resaka ara-bola. Aveko farany tsy resaka ara-bola ny mamaky an'Andriamanitra fa ara-panahy tsisy otranazy lehilahy marina sady mahitsy mifadiny ratsy matahotra ny Jehovah izy. Mba toy izany anefa fitenin'Andriamanitra momba anao. Rehefa ianao dia hoe vehivavy mahitsy. Dia jerenao fomba fijeriny Andriamanitra rehefa mijery dia mijery tontolo ara-panahy. Tsy misy olona tahaka azy eny ambony tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifadiny ratsy. Tontolo ara-panahy jeren'Andriamanitra. Ny Satana kosa ny andiny manaraka ao anao sisy Satana ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe motsy fanantenan-javatra va natao an'Andriamanitra. Manaraka an'io dia tsy anao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay nanany rehetra no tahinao ny asa ny tanana ka manenika ny tany ny omby amanondrony. Andriamanitra miteny amin'ny Satana hoe tsy mahita olona tsara be ara-panahy ohatran'io aho dia ny Satana ara-bolana maleny an'Andriamanitra. Tsy mitovy amin'ny olona ankehitriny. Andriamanitra mitady ny ara-panahinao fa ianao ndray tsy manao fa tsy manisy karama-bola. Tiako be le comparaison. Andriamanitra miteny zava-panahy, Satana miteny ny vola sy arena. Raha lasa nambavy, raha centré loatra amin'ny arena ianao dia dikan'izay efa tratry ny influence satanika ianao dikany. Nangina ny fiangonana ray manontolo. Trampino any an-trano koa mijery télévision zao dia nangina koa. Raha lasa nambavy fantatro zavatra zao. Ny nampanan-karenan'i Joba dia vokatry ny ara-panahy. Aveo fandroany. Ny nampanan-karenan'i Joba dia vokatry ny ara-panahy. Tena fantany ara-panahy ny Andriamanitra. Hany ka nataon'Andriamanitra nanan-karena noho ny zanaky ny atsinanana rehetra izy. Aveo fandroany. Tena fantany ny ara-panahy ny Andriamanitra ka nataon'Andriamanitra tena nanan-karena noho ny zanaky ny atsinanana rehetra izy. Zaza ty anona androany ho faly amin'ny ara-panahinao ny Andriamanitra. Raha ohatra ka te hanangana fiainana ianao dia ataovy izay mahafaly an'Andriamanitra amin'ny ara-panahy voalohany indrindra. Misy zavatra ao anatintsika manko. Rehefa faly amin'ny ara-panahinao Andriamanitra dia manana lazainy Satana hoe ozy izy Satana hoe tsy ianao hoe nanisy fefy manodidina anazy ary nitahinao ny asan'ny tanany rehetra. Noho ny fifalian'Andriamanitra tamin'ny ara-panahiny Joba dia tena nombena an'Andriamanitra ny fananany rehetra dia nitahiny tamin'ny asan'ny tanany rehetra izy. Dia jerenao indray milahatra amin'izay indray mba hanakiviana
fananany rehetra zany hoe neny devoly zany no fahatsapana ny satana zany dia izao raha vao ny olona anankiray kasihana ny ara-bolany dia ho ravatra amin'ny ara-panahy tsy ny fahatsapanao ane zany avekandroany ny fahatsapanao anatin'ny devoly ao anatin'ny satana dia tsotra be rehefa kasihana ny ara-bolany olona kasihana ny areny dia ho rava ny ara-panahy za manomboka androany te ilaza aminao hoe ninninona mitranga amin'ny fiainanao aza velo rava mandrakizay ny ara-panahinao aza velo rava mandrakizay ny ara-panahinao dia inona natao satana zay ianao ny zavatra nitranga rehefa satana mihetsika misy fifanarahana ara-panahy zany nataon'Andriamanitra satana mozy izy Andriamanitra matsy satana andao akasio ary meko anao akasio ary mifanazay ananany rehetra zay ianao ny zavatra nitranga misy saby anina be dehibe sy kaldiana andiny 500 dia namela azy tapitra ny saby anina ka nambabo azy ary nakizy lahy dia nasiny tamin'ny elatsabaka zao dia zao ihany no fa nandoso ilaza aminao andiny 700 ka mbola tena izay nisy anakay koa tonga ka nanao hoe kaldiana anao telo tompo dia niroatany ramevy ka nobaboly ary nakizy lahy dia nasiny tamin'ny elatsabatra ary dia zao ihany no fa nandoso ilaza taminao misy saby anina dia misy kaldiana reo olo reo ka olona vao foronina tanana manodidina amin'ny ora ireo tany ora tsina ny tanàna ny Job dia misy ny sabiana sy ny kaldiana fa izao ny zavatra mitranga raha mbola nitahian'Andriamanitra Job dia ny zavatra mahagaga ny kaldiana sy ny sabiana tsisy ny eritreritra mihitsy ny nafika azy tsy nisy ny eritreritra mihitsy hoe ndao tafiry rehefa Andriamanitra mitananao na ny fahavalonao aza tazonina aveny fandroany rehefa Andriamanitra mitanao na fahavalonao aza tazonina fa tady hetsika dia atao hoe marea tsara ve ianao tsy naveran'Andriamanitra nihetsika ny kaldiana sy ny sabeana fa rehefa mihetsika kosa satana naveran'Andriamanitra hetsika satana dia zavatra mahagaga olona mipetraka tany amin'izay misy azy tany nisy jorerina neny tao anatin'ny lohany tao dia tonga dia nanafika gagangatsika nisy jorerina nafika nanetsika ohatra zany hoe neka rasanabavy ianao milamina tsara iny tapika eo misy olona tsy neritreretinao manao ratsy ianao misy tonga tapika be dia be amintsy nidikan'io satana manetsika zavatra io devoly manetsika zavatra io olona tsy naninona ny Job hatramin'izay ny sabiana sy ny kaldiana tsy mbola nisy mihitsy hoe nanana olana tamin'ireo Job teo amin'ny fiainany fa raha vao satana nietsika tany amin'izay nietsehany tany tonga dia nietsika ireo nanafika ary be dia be ny kristiana ny ohatr'izany milamina tsara ny fiainanao milamina tsara iny ianao tapika eo mizavatra tsisy idiranao tonga dia manafika anao i Job tsy nanao déclaration de guerre tamin'ny sabeana tsy nanao déclaration de guerre tamin'ny tsy kaldiana fa izao natosiky ny fahavalo inona ndrany nisy fifanarahana ara-panaka tany ambadibadika tany azonao ve i Job tsy nanota i Job tsy hoe disoka hoe napitra devoly ny zavatra mahagaga tsisy idirany Job mihitsy fa fifanarahana tany ambadika tany dia taitaina avy any kaldiana sy ny sabeana anafika azy impiko anao tsy efatra zany ohatr'izany ianao hoe tsy mandinika zany ianao mba nanangan-javatra dia neritreretinao hoe tsara le izy dia efa hitanao hoe tena hiaiko io mety hitapika eo miala avy any ny sabeana sy ny kaldiana ny antony io misy fifanarahana ara-panahy tany ambadika tany zay tsisy idiranao akory nefa ianao rehefa avy eo no mizaka azy dia lazay ndray hoe misy afo mamay avy any an-dany tonga dia nandoro ny ondry manosy karasaka nabavy eo tsy mbola nisy angamo zany hoe afo nilatsaka avy any an-danitra dia ondry manosy ny asiny fa tena marina le fifanarahana ara-panahy tany ambadika tany no nanokatra ny vagavaganao ny fahavalo ny atakeny zavatra rehetra dia nampiasa afo izy ny zanaky Job ao an-trano mipetraka tsara eo tapika eo mba haiso-tsaina le zany nisy rivotra mifofofo avy any an'efitra hoany a dia tsisy
ny androrindrina efatra no nazerana tsy hoe nyrindrina vataovakatra no nazerana na ny avy atao tsinanana azonao ve fa le pily le pily raha ohatra ka mienjera trano inona tsy tokony mienjera tsy mipily kanefa inona nazerana ny pily ohatra zany enenao ao anatin'ny fiainanao le zavatra efa mba tena tsangana mihitsy hoe za tena mba manangana tanteraka ny tokantranoko ho pilie ny fiainako za manangana ny fanambadiako ho pilie ny fiainako tadidio fa rehefa hoavy ny fahavalo ny pilie ny fiainanao atakely za te anona androany ho faly amin'ny ara-panahinao ny Andriamanitra raha ohatra ka te hanangana fiainana ianao dia ataovy zay mahafaly an'Andriamanitra amin'ny ara-panahiny voalohany misy zavatra ao anatytsika rehefa faly amin'ny ara-panahinao Andriamanitra dia marina lazainy satana hoe ozy izy satana hoe tsy anao hoe nanisy fefy manodidina anazy ary nitahinao ny asan'ny tanany rehetra noho ny fifalian'Andriamanitra tamin'ny ara-panahiny Job dia tena nombena an'Andriamanitra ny fananany rehetra dia nitahiny tamin'ny asan'ny tanany rehetra izy dia jerenao ndray milahatra amin'izay ndray mba hanakivinany Job andray dia ina ndray nataony satana ozy izy avelao makasiako ny fananany rehetra zany hoe neny devoly zany ny fahatsapana ny satana zany dia izao raha vao ny olona anankiray kasihana ny ara-bolany dia ho ravatra amin'ny ara-panahy tsy ny fahatsapanao ane zany avekondroany ny fahatsapanao anatin'ny devoly ao anatin'ny satana dia tsotra be rehefa kasihana ny ara-bolany olona kasihana ny areny dia ho rava ny ara-panahy za manomboka androany te ilaza aminao hoe ninninona mitrango amin'ny fiainanao aza velo ho rava mandrakizay ny ara-panahinao aza velo ho rava mandrakizay ny ara-panahinao dia inona natao satana zay anao le zavatra nitrangy rehefa satana mihetsika misy fifanarahana ara-panahy zany nataon'Andriamanitra satana mozy izy Andriamanitra matsy satana andao akasio ary meko anao akasio ary ny fanazayananany rehetra zay anao zavatra nitrangy misy sabeanina be dehibe sy kaldiana andiny 500 dia namena azy tapitra ny sabeanina ka nambabo azy ary nakizy lahy dia nasiny tamin'ny latsabaka zao dia zao ihany no fa nandoso ilaza aminao 570 raha mbola tena izay nisy anakay koa tonga ka nanao hoe kaldiana nanao telo tompo dia niroatany ramevy ka nobaboly ary nakizy lahy dia nasiny tamin'ny latsabatra ary dia zao ihany no fa nandoso ilaza taminao misy sabeanina dia misy kaldiana reo olo reo ka olona vao fironona tanana manodidina amin'ny ora ireo tany ora tsinona ny tanànany Job dia misy ny sabiana sy ny kaldiana fa izao ny zavatra mitranga raha mbola nitahin'Andriamanitra Job dia ny zavatra mahagaga ny kaldiana sy ny sabiana tsisy nieritreritra mihitsy ny nafika azy tsy nisy nieritreritra mihitsy hoe ndao tafiry rehefa Andriamanitra mitahanao na ny fahavalonao aza tazonina aveko fandroany rehefa Andriamanitra mitahanao na fahavalonao aza tazonina vao tady hetsika dia atao hoe maria tsara ve ianao tsy naveran'Andriamanitra nihetsika ny kaldiana sy ny sabeana fa rehefa mihetsika kosa satana naveran'Andriamanitra hetsika satana dia zavatra mahagaga olona mipetraka tany amin'izay nisy azy tany nisy jorerina neny tao anatin'ny lohany tao dia tonga dia nanafika gagangatsika hoe nisy jorerina nafika nanetsika ohatra zany hoe neka rasanambavy ianao milamina tsara iny tapika misy olona tsy mieritrretinao manao ratsy anao misy tonga tapika be da be amintsy nidikan'io satana manetsika zavatra io devoly manetsika zavatra io olona tsy naninona ny Job hatramin'izay ny sabiana sy ny kaldiana tsy mbola nisy mihitsy hoe nanana olana tamin'ireo Job teo amin'ny fiainany fa raha vao satana nietsika tany amin'izay nietsehany tany tonga dia nietsika ireo nanafika ary be dehibe ny kristiana ny ohatr'izany milamina tsara ny fiainanao milamina tsara iny ianao tapika eo zavatra tsisy idiranao tonga dia manafika anao i Job tsy nanao déclaration de guerre tamin'ny sabeana tsy
nanao déclaration de guerre tamin'ny Tsikardéana fa izao natosiky ny fahavalo reo. Inona trano nisy fifanarahana ara-panaky tany ambadimbadika tany. Azonao ve? I Jova tsy nanoto. I Jova tsy hoe diso ka hoe napitra devoly. Ny zavatra mahagaga tsisy idirany Jova mihitsy fa fifanarahana tany ambadika tany dia taitaina avy any Kaldiana sy ny Sabeana anafika azy. Impiko ianao tsy efatra trainoatra zany. Ianao hoe tsy mandinika zany. Ianao mba nangan-javatra dia nieritreretinao hoe tsara le izy dia efa hitanao hoe tena hiaingo io mety hitapika eo miala avy any ny Sabeana sy ny Kaldiana. Ny antony io misy fifanarahana ara-panahy tany ambadika tany izay tsisy idiranao akory nefa ianao rehefa avy eo no mizaka azy. Dia lazay indray hoe misy afo mamay avy any an-dany tonga dia nandoro ny ondry amanosy kalasaka nabavy eo. Tsy mbola nisy angamba zany hoe afo nilatsaka avy any an-danitra dia ondry amanosy ny asiny. Fa tena marina le fifanarahana ara-panahy tany ambadika tany no nanokatra ny vagavaganao ny fahavalo ny atakeny zavatra rehetra. Dia nampiasa afo izy. Ny zanaky Jova ao an-trano mipetraka tsara eo tapika eo mba hanaisotsaina le zany nisy rivotra mifofofo avy any anefitra hoany a dia tsisy ny andro rindrina efatra no nazerana. Tsy hoe rindrina vato vakatra no nazerana na ny avy atao tsinanana. Azonao ve? Fa le pilier raha ohatra ka mienjera trano inona tsy tokony mienjera? Tsy ny pilier. Kanefa inona nazerana ny pilier? Ohatra zany eny ianao ao anatin'ny fiainanao le zavatra efa mba tena hatsanganao mihitsy hoe za tena mba manangana tanteraka ny tokantranoko ho pilier ny fiainako. Za manangana ny fanambadiako ho pilier ny fiainako. Tadidio fa rehefa ho avy ny fahavalo ny pilier ny fiainanao atakely. Hitanao le mampijoro anao eo mihitsy, le mampatanjaka anao, le miazona ny fiainanao hoe tsy ho ravo iny atakely. Mba mametraka vola ianao any amin'ny sisiny any tika misy zavatra mitranga dia tia no fiaroa iny le misy mangalatra. Satria nahoana nisy fifanarahana tany ambadika tany. Androany ka lasaka nambavy satria fohy fotoana iarahantsika. Zao ny fanontaniako aminao. Alohan'ny anomboanao zavatra, fantaro aloha hoe inona fifanarahana ara-panahy eo amin'ny fiainanao. Mazava aminao hoe zavatra lazaiko. Inona daholo ny fifanarahana ara-panahy manakely eo amin'ny fiainanao. Sao dia ianao le mivavaka mpanao mamena piorakoraka amin'ny alleluia tsy fantatrao akory fa kay ny dadanao sy namanao nanao fifanarahana ara-panahy. Kay le olona raisinao mpiasanao miasa anatin'ny orinasanao, kay olona nanao fifanarahana ara-panahy. Ny namotika ny Jova ka lasaka nabavy dia fifanarahana ara-panahy. Maria tsara ve ianao navelan'Andriamanitra hoe io Jova ataovy, io Satana ataovy Jova. Ny tsika indray tsy fantatritsika koa ozy isitsika hoe za mba manam-bola kely za nampe dehibe ny olona fa manam-bola kely nao nomboka bizina ka lasaka nabavy eo. Anolohany anomboanao zavatra regleo ny fifanarahana ara-panahy amin'ny fiainanao rehetra. Tenao menina mafy be ny fanalahidin'ny Jova ka lasaka nabavy sady amara-pakanako asady izao. Izy dia lehilahy marina sy mahitsy ny fadiny ratsy matahotra an'Andriamanitra. Ny fanalahidin'ny Jova nampahomby azy dia ny ara-panahy. Maria tsara ve ianao? Raha mbola tsy nanana accès tamina hoe tsy nanana vagavagana taminy devoly dia ilamina be izy. Tsy nisy fifanarahana ara-panahy teo amin'ny ray aman-dreny, tsy nisy fifanarahana ara-panahy hafahafa teo amin'ny fiainana, fa izy dia olona marina mahitsy natahotra an'Andriamanitra, anka faly tamin'ny Andriamanitra dia nitahiny zavatra natao rehetra. Raha fitiako dia izao, raha tianao handeha ny ara-bolanao dia ataovy izay mahafaly an'Andriamanitra aminao. Tena menina mafy be. Averiko farany
ataovy zay mampifaly an'Andriamanitra aminao. Ary tianao ny azona ny zavatra ray mandeha dia izao, jereo ny fifanarahana ara-panahy rehetra izay eo amin'ny fiainanao sy ny fianakavianao. Mazava aminao ve izy? So dia sanatria hoe ianao manangana zavatra dia misy olona mifanaraka amin'ny Satana hiataky ianao. Be dia be nety loatra zany. Zany antsoina hoe famisaviny, mifanaraka ny olona sy Satana ny hiataky ianao. Fa ninona mitranao fiainanao? Tazo ny ara-panahinao. Tena mena mafy be ahy. Raskana bavy. Ny tena mampatanjaka ny araboly dia ifonako fa hovaiko ny fomba fiteny anazy. Ny tena mampatanjaka fiainana dia fitahian'Andriamanitra. Tsy vola. Jereo ianao raha mahita ny Job ianao, raha mahita ianao na ray ary teo hoe nanambola be Job. Tsy nanambola Job fa nanan-karena. Mazava aminao ve izy? Mazava aminao ve izy? Tsy nanambola Job fa nanan-karena. Ary inona ny nampanan-karena azy? Ny ara-panahy. I Job dia tsy nanan-tsiny teo anatrehan'Andriamanitra. Marina, mahitsy, matahotra an'Andriamanitra. Te hanambola ianao? Aza manatsotra. Ka le vola tianao ananana mihitsy aky nefa tsy olonanao ve? Azonao ve? Raha tianao hitoetra ny vola am-pelantananao, aza nefa ny amin'ny ratsy izy. Aza saina mandray anjaka amin'ny ratsy izy, fa rehefa saina mandray anjaka amin'ny ratsy izy dia tsy teo am-pelantananao intsony izy. Toko izay zany fomba fiteny anazy amin'izay mazava amintsika tsara fa mandehana mahitsy ianao. Amin'izao vanana ankehitriny izao, vitsy kely ny kristiana mbola mandeha mahitsy. Mila mahitsy ianao karazana bavy. Mba hanangana harena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao dia afaka manangana harena, afaka mamita-polona ny ananany ianao dia manam-bola be. Afaka mifanaraka fahafahafany ianao dia manam-bola be. Fa izao nefa zavatra teniko aminao. Raha vao tsy fitahiana ny bazy dia rava foana. Fa ny Job na dia ravan'ny Satana ary satria fitahiana ny bazy dia tsy maintsy miverina indray. Lalanao le zavatra teneko. Avery farana. Raha vao tsy fitahian'Andriamanitra no bazy ny ara-bolanao dia rava eo. Ravan'ny fahavalo. Fa raha vao fitahian'Andriamanitra ny bazy ny ara-bolanao, na ravana reo mbola haniry indray. Zay mahatonga namilaza hoe amaranako azy tanteraka mihitsy hoe tsotra be. Raha te hanangana ianao ny ara-bolanao sy ny harenanao dia izao, ataovy izay mahafaly an'Andriamanitra. Dia avelao Andriamanitra no hitahanao fa ny fitahian'Andriamanitra na vonoana aza mbola vao maika maniry. Tsisy matohitra mandrakizay rehefa Andriamanitra mitahanao. Ny fifanarahana aminao sy Andriamanitra iny apetraka tsara. Tao hoe Tompo, ny anao izay tianao sitrako indrindra. Ny anao izay tianao ny fisiko. Avelao izy ho faly aminao, dia avelao izy hanangana ny fiainanao, hanangana ny fitahiananao. Fa raha vao fitahiana io, na ravana tsy maintsy maniry indray. Fa raha vao tsy fitahiana io fa fitaka, ravana io dia tsisy tsony. Hainao, raha vao fitaka io dia tahaka ny ballon. Raha vao vakinao indray mandeha, tsy miverina tsony. Azontsika tsara ray avy atsangano ny fiainanao amina fahamarina. Atsangano ny fiainanao amina fahitsiny. Atsangano ny fiainanao amina fatahorana an'Andriamanitra, dia avelao Andriamanitra ny hitahanao. Aza maika ny anan-karena. Aza maika ny tena hipoaka be. Zany manko ny problème man'olona ankehitriny, maika loatra.
tadidioka lasakanabav fa raha mandeha moramora ianao amin'ny fiainanao sarotra be ny alatsaka anao anatina lavaka fa raha hiazakazaka ianao tsy ahita vitaka rehetrarehetra ianao aza maika ny anakareny avelao Andriamanitra mitanao ny fanana idin'ny arena dia Jesosy fitahina sy fanambinana saya tsy vola io afaka manambola be ianao androany fa rava vola kapitso fa rehefa fitahina kosa lazanao tsy ravo zany eo tena-tanao ny zavatra tsy fantatry sy ny devoly dia zao ty tena makanako azy ny devoly dia mandrava areny fa tsy mandrava fitahina eko farany ny devoly dia mandrava hareny fa tsy mandrava fitahina ka raha fitahin'Andriamanitra ny ao fiainanao tsy ho rava mandrakizay afaka notrany hoe miala le hareny fa rehefa aveo le fitahina mbola mamokatra rena vaovao trany efa mafy eo an' Jesosy